ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiraba antsika riavako malala tratra ity alarobia fa 20 ny volana aogositra ity andro farany amin'ny volana fahavalo sady amin'ny taona. Ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny petera voalohany toko 5. Petera voalohany toko 5 andininy 5 ka hatramin'ny andininy 9. Aminaran'i Jesoa. Ary ianareo zay mbola tanora fanahy kosa dia maneke ny olona. Eny samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompo. Fa Andriamanitra manohitra ny miavinavina, fa manome fahasoavana ho an'ny manetretena. Ho amin'izany, manetretena ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratana ianareo amin'ny fotoanandro. Ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra, fa izy no miahy ianareo. Mahonoana tena, miembena fa ny fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mirina hitady izay arapany. Toery izy ka miorena tsara amin'ny fona ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjony raha lahinao rehetra eran'izao tontolo izao. Ray masino, manomasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Riavana ity taratasy nosoratan'ny Petera ho antsika ity dia taratasy nosoratana ho an'ny kristianina rehetra maneran-tany, taratasy nosoratana ho an'ny fiangonana rehetra maneran-tany. Natao hoe taratasy nosoratan'i Petera no antsoina hoe taratasy universel na taratasy misokatra ho an'ny rehetra. Tsy tahaka ny hoe taratasy nosoratana ho an'ny Hebreo manokana, na nosoratana ho an'ny Koritianina manokana, na nosoratana ho an'ny Koritianina, fa taratasy natao hoe epistra katolika na taratasy katolika na epistily katolika. Dikany teny hoe katolika amin'izay fotoan'izay dia tsy ilay heviny hoe mihidy hoe ilay fiangonana katolika loatra. Iny efa izay raha teo moa ny heviny. Fa ny hevitry ny teny hoe katolika dia universel, zany hoe misokatra no zany dia ny fiangonana rehetra tokony katolika na ny tena marina. Satria raha tsy katolika izy dia manjary lasa mikatona na mihidy manavaka ny universalisme izay mifanohatra aminy dia antsointsika hoe communautarisme. Zany hoe lasa tsara ny communauté fa rehefa lasa communautarisme indray izy, zany hoe lasa manilika, lasa mihevitra hoe mikato mihidy aman-trano dia tsy mety. Izay no mahatonga ny hoe ny fiangonana kristianina dia tokony fiangonana katolika. Azo atao tsara zany miteny manao hoe ny fiangonana protestanta dia egliza katolika réformée ohatra, tsy maninona. Fa amin'izay fotoan'izay le katolika dia mpamary-toetra ilazana fa ny fiangonana dia misokatra ho an'ny olona rehetra, ho an'ny sokajo-taona rehetra, ho an'ny fiarahamonina rehetra zay mangetaheta fiavaozana ao amin'izay. So ny fiangonana katolika dia efa katolika rahateo izy eglizy katolika romana, misy ny eglizy katolika orthodoxe, misy koa zany ny eglizy katolika réformée, tsy maninona. Ilay katolika amin'izay fotoan'izay tsika to dia milaza fisokafana, fa raha tsy katolika izy, zany hoe raha tsy universel izy dia mety ohatrany hoe secte zany na club fotsiny, fa tsy misokatra ho an'ny olona rehetra. Ka dia ity taratasy nosoratan'ny Petera ity dia epistily katolika no lazana azy, zany hoe natao ho an'ny olona rehetra, ho an'ny fiangonana rehetra, tsy nanavahana na iza na iza. Ka dia ny andininy 5 no hoentina mampahery anareo ry havako. Ary ianareo zay mbola tanora fanahy kosa dia manekeny ny olona, eny samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompo, fa Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina, fa manome fahasoavana ho an'ny manetretena. Mitodika manokana amin'ny tanora eto Petera. Raha ny tena marina dia tsy de tena tanora fanahy loatra lay voambolana nampiasain'ny Petera eo, fa neoteroi, zany hoe ianareo zandry, ianareo mbola tanora, zatovo zany, dia manekenareo ny olona, manekenareo ny olona, dia arianareo rehetra, na olona na ny lehibe na ny zoky, dia aoka hifanompo sy anetri-tena. Eto zany Petera dia manao antsoavo amin'ny tanora ry havako, hoe zava-dehibe ny ankantoavana sy anekena ny atao hoe
l'olona olon-dehibe zany ray aman-dreny zany tsisy zavatra riavako malala raha piorokoditra ohatr'izay efa nitranga tato anatin'ny ray volana teo eo zao teto Madagasikara zay saika hitatsika nanerana ny onjam-peo na ny fahita lavitra na ny teto toerana na ny farafaratsy ny teny frantsay tam'izay nitranga tany Kongo varanteo tam'izay nitranga tany Akazobe voavolana vitsivitsy herinandro vitsivitsy zay vonon'olona fifamonoana ary ainana foy sy ny zavatra tahaka zany reny de maridrefy riavako malala maridrefy zay ahitatsika fa ho an'olona mandinika tsotra fotsiny zao ho an'olona na ho an'ny fiangonana na ho an'ny mpino izay mahana fahazavan-tsaina dia afaka andinika fa miova ny fiarahamonina malagasy miova ny toe-tsain'ny olona miova ny toe-tsain'ny olona ary anankiray am'izay mampiova n'le toe-tsain'ny olona dia ny faharavany lay ataoko hoe sotoavina napetraky ny fiarahamonina nandritry ny anjato taonany de ny fihavanana ny fifampidinina ny fifampiresahana ny sotoavina napetraky ny fiarahamonina malagasy ny enti-paharazana fa mbola tsy miresaka ary tsika hoe kristianina ny momba ny fanajana ny aina ny fanajana ny fananan'olona sy ny sisa rehetra tsy mila hoe olona sosiologue nandalo mpianarana tany amin'ny toerana mpianarana ambony na teolojianina mahay be na filozofa ny olon-tsotra rehetra de afaka mandinika fa miova ny fiarahamonina malagasy miova ary miova aingana makany am'ilay faharavan'ny ny fihavanana fanajana ny asin'ny maha olona ary fanadonona mihitsy aza ny mahamalagasy izay ateraky ny toe-javatra maro samihafa eo tsy hoe manome tsiny na iza loatra isika fa milaza fotsiny hoe ny fitrangan-javatra hoe ankehitriny dia isika rehetra de samy milaza zanefa tsika miara-mahita fa miova le fiarahamonina ary eto de tandrifindridran'izany zao mofinaina izao aoka ny zandry ny tanora hankatoa ny ray aman-dreniny ary aoka ny ray aman-dreny sy ny zanaka na ny fifandraisan'ny olon-dehibe sy ny ankizy ao anatin'ny fifanajana fifanompoana fanetretena tena lesona moraly tsotra fotsiny zao fampietreretana tsotra fotsiny zao zany afatry betery zany hotsika teo hoe niova be ny fiarahamonina malagasy niova ny zavatra mitranga ankehitriny ary io tsy eto amintsika ihany tsy eto Madagasikara ihany io fa ny eto aloha no hitatsika fa maneran-tany dia saika izay avokoa vitsy de vitsy ny hoe tsy de tena mahazona zay maha izy azy fa ny akabeazany dia saika miova ary makany am'izany faharavany fanajana ny fihavanana ny fifankatiavana ny maha olona izany atoka jerentsika de inona moa le fototre inona ny dikan'ilay izy raha jerena ny tomomofinainy tony de zao ny faharavan'ilay tontsika hoe fifampitokisana ny faharavan'ilay fifampitokisana zava-dehibe ry avako malala no antsony hoe fifampitokisana eo amin'ny antsony hoe fiarahamonina ary zay ny dikan'ilay teny hoe ianareo tanora maneken'olona rehefa tsy mipetraka itsony ny fifampitokisana eo amin'ny olon-dehibe sy ny tanora de tsy mahay mifampiaintsony izy fa matoa ny tanora afaka miainy l'olona matoa ny olona afaka miresaka amin'ny tanora matoa miresaka afaka mifampita izy ireo afaka mifanankalevitra de satria tsy hoe misy an'le fanajana fa misy mihitsy ny atao hoe fifampitokisana io fifampitokisana io ny afaka malala de toetra napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny fiarahamonina ary sy menitra mampifandray ny fiarahamonina lay fifampitokisana raha vo tsy eo ny fifampitokisana dia tsy fiarahamonina tsony ny fiarahamonina tsy azo iainana itsony ny tany amamonina mandeha ny toe-karena satria misy fifampitokisana ahoana moa no asainao andeha niny fiaramanidina iny raha tsy mahatoky ianao
fa nataon'lay mpanamboatra azy tsara lay fiaramanidina ka tsy ampienjeranao. Mividy pate ao anaty vy fotsy ianao na ao anaty boaty de mahatoky ianao fa pateny ao anatin'io fa tsy zavatra hafa de mividy ianao na de mbola tsy nosokafanao ary lay sardine na de mbola tsy nosokafanao ary lay pate de azonao antoka fa pateny ao satria mahatoky ianao. Tsy hoe anamy lafi ny ara-toekarena tsotra fotsiny zao ara dia mipetraka ny fampitokisana mandeha miasa ianao satria mahatoky ianao fa omen'le olona ny karamanao amin'ny farany volana rehefa vitanao io azy io marina fa eo ny taratasy fa lay zanona jany ara dia mahatoky ianao fa lay zavatra nosoniaviny iny dia ho ataon'le olona ka omen'le karama zavatra mandeha ho azy mihitsy amin'ny fiainam-piarahamonina toy ny hoe fifampitokisana. Ary io tsy eo amin'ny lafiny ara-toekarena ihany fa na amin'ny lafiny politika io na amin'ny lafiny ekonomika io na amin'ny lafiny ino io na amin'ny lafiny inona mahatoky ianao fa ny zavatra ampianarina anao any an-tsekoly ny zavatra ampianarina anao eny amipilipitra mitoroteny de zavatra marina. Mahatoky ianao fa ny zavatra lazainanao dia mitombona dia zava-dehibe zany lay fifampitokisana. Rehefa tsy eo zay fifampitokisana izay de tsy azo iainana tsony ny tany dia miteraka fahasarotana be ny fiarahamonina. Ary am'izao andrena antsika zao anefany dia mandalo izany ataontsika hoe akrizy na fifampitokisana izany ny olona. Ary marina ny teny lay fizisianina frantsay anankiray eny sady filôzofy moa izy fizisianina frantsay anankiray ntsona hoe Etienne Klein zay mbola tombona tsara mihitsy mandraka ankehitriny moa ary mbola any izy manazava fa izao andro eny antsika izao ny tena misy ny ataontsika hoe crise de confiance zay ny fanazavany azy izany hoe manompoka miarava tsikelikely miotsaka tsikelikely ho izy ny fifampitokisana eo anivon'ny fiarahamonina. Ary anankiray zay nanamariany hoe teto ambonin'ny tany any de ny crise ny covid de anankiray pirofo hita maso fa miavery ny fifampitokisana. Ary mazava ho azy fa na ny siansa aza izay fatatsika rehetra fa rehefa hoe marina ray ampiana ray mira roa na de ny siansa ara de nanompoka tsy nitokisan'ny olona intsony hoe ahoana io vaksiny io sy ny sisa rehetra eto ambonin'ny tany zany dia nanompoka miavery lay fifampitokisana miavery. Ary eto Madagasikara de voamaika loza lavitra noho zany lay fahaverezan'lay fifampitokisana lasa tsy mifampatoky tsony ny olona. Ary arakaraky ny tsy fifampitokisan'ny olona no mahatonga voamaika mialalina lay krizy io manompoka amin'ny fiarahamonina fa ho tonga ny atokantrano le izy raha tsy miambina isika raha tsy miezaka manitsy tena isika de ho tonga ny atokantrano ny tsy fifampitokisana. Tsy hipetraka tsony lay hoe ray aman-dreny hoeno teny zanaka hiaino ray aman-dreny tsy mipetraka tsony ny fifampiainona rehefa rava lay fifampitokisana ka ho tonga ny atokantrano ary ho tonga ny fanambadiana mihitsy ary raha tsy miambina isika ary raha tsy miezaka isika de ho tonga trany am'soerana maro samihafa io. Ary mety ho tonga ny ampiangorona mihitsy aza mety ho tonga ny ampiangorona mihitsy iny tsy fifampitokisana manompoka trany amin'ny vola io manompoka trany amin'ny fampianarana io manompoka raha tsy miambina dia ho tonga lay faharavan'lay fifampitokisana. Ary fantatsika fa ny ateraka zay de zao faharavan'lay lamba mpiarahamonina zay no andikana azy le hoe tissu social faharavan'lay lamba mampifandray atsika faharavan'lay lakambe zay itoerantsika rehetra de ho rendrika lay fiarahamonina. Ary dia eto de manafatrafatro petery manao hoe zava-dehibe ngery olona ry mpino ry fiangonana ny fifampiainonareo ary manompoka amin'ny fifampitokisana io aoka hifanompo aoka hifanety tena. Ary hitatsika zany amin'ny fiarahamonina ny vahoaka mpitondra tsy mahatoky vahoaka ny vahoaka tsy mahatoky mpitondra no ny antony maro samihafa tsy mahatoky tsony ny ambara tonga maro samihafa mitondra azy lay firenena lay vahoaka tsy mahatoky izy fatatsika fa zay natonga lay olona tany Kongo ohatra
dia tsy mahatoky izy hoe ahoana moa zany raha ty voatsara ladalàna fe reo olona reo ny mpitondra koa tsy mahatoky an'le vahoaka hoe raha iresaka eto moa zany de ahoana no hitafana am'ireo olona reo ka raha ty mitsofoka ampivolon'ireo olo reo tsika de ty vonoan'ireo olona be deaibe reo tsy misy itsony lay fifampitokisana io tsy misy hoe metsiny hoe iza na iza ny diso na iza ny maro tsy antsony fa tsika rehetra de miara-mizaka kehitriny satria niala tamin'ny tenin'Andriamanitra miala tsy kelikely amin'ny fahendrena koa aza nentim-paharazana ny hoe zava-dehibe ny fifampitokisana zava-dehibe ny fihavanana ary raha tsy miato isika ka mandinika hoe andeha re averina ny fifampitokisana la fifampitokisana nefa tsy miverina ho azy tsy zavatra atao anatin'ny roana telo taona no afahana mamerina ny faharavana ny fifampitokisana amin'ny oentina sy ny mpitondra amin'ny sany fiarahamonina tsy zavatra vetivety zany fa zavatra maharitra anjato taona ny nanorenany tolony zany anjato taona ny nanorenany zany to amin'ny toe-karena fa mora ravana kely zany mora ravana zany rehefa ohatra ka mitrangany hoe manao eloka tsy voasazy sy ny sisa rehetra lay satria ny antsony hoe fifampitokisana dia amin'ny teny frantsay tsotra fotsiny zao afaka mamaky ana amin'ny dictionnaire malagasy tsotra eo na teny hoe ny fampitokisana de zao matoky anao rehefa fantatro fa ho ataonao le zavatra matoky anao rehefa ohatra ka misy zavatra andrasako aminao ka ataonao le izy za matoky an'Andriamanitra satria fantatro fa ataon'Andriamanitra amiko le zavatra nakiniko taminy matoky azy satria hanao le zavatra mba niresahako taminy izy hanao le zavatra tokony ho ataony izy tsy tokony ataony amiko ihany fa hanao le zavatra efa nekeny zay nilazainy izy de mipetraka le confiance mipetraka le fampitokisana rehefa ohatra ka fantatro fa ataonao foana le zavatra zay mba tokony nataonao le zavatra nanaovanao fanekena zavatra andraikitra dia mipetraka ho azy le fampitokisana fa rehefa tsy ataonao tsikely tsy ataon'le ravitra zay na tsy ataon'le olona zay dia mirava tsikelikely le fampitokisana lay philosophe zay scientifique moa Etienne Klein tena nazava mihitsy fandresa le vombolona moa efa mipotra tany amin'ny taojato fa 520 lay fanazavany hoe anankiray nanimba ny fifampitokisana teto ambonin'ny tany de ity anankiray am'zany dia nataotsika hoe ny ndrivotra iainantsika kehitrina de ny Facebook ohatra anankiray nanimba ny reny Facebook ny fampiasantsika na ny marimarina koa tsy ny Facebook loatra fa lay fitenitenena-pona ao anatin'ny Facebook na amina tambajotra na amina ainy vakijery zay moa zao ny filazantsika ny atao hoe media dia amina ainy vakijery dia miteny zavatra tsy voahevitra io le teneniny amin'ny teniny vaovao vao manomboka mipotra lay teny hoe ultracrépidarianisme ny ataony hoe ultracrépidarianisme avy amina fomba fiteny latina izy io fomba fiteny latina hoe sutor ne supracrepidam fomba fiteny latina hoe sutor ne supracrepidam dia hoe manao hoe ny mpanao kiraro dia tokony tsy resaka mihoatra ny kirarony zay ny tena fotofileteny hoe ultracrépidarianisme teny hoe ny olona miresaka mihoatra anao zay tokony resahana ny olona miseho mahay zany hoe ny olona am'izao taonjato iainantsika zao de zao miseho mahay azafady am'le fitenenana zay le voambolana hoe lasa miresaka zavatra tsy hainy akory ny olona mody miteny ny olona manao hoe eny za moa zany tsy dokotera fa ny hevitro de izao nefa ny heviny de izao iny dia indraindray manimba zavatra za moa zany tsy pastera fa ny hevitro de izao za moa zany tsy teolojianina fa ny hevitro de izao za moa zany tsy mpanao politika fa ny hevitro de izao ary dia izay le hoe ultracrépidarianisme zany hoe misy olona miresaka mihoatra no zay tokony ho resahana tsy maninona ny miresaka fa indraindray ny ateraky ireny zavatra resahantsika tafa ohatra ireny de manimba ny fifampitokisana manimba ny fifampitokisana manimba tsy kelikely ny fahatokisan'ny olona ny rafitra ny fahatokisan'ny olona ary hitatsika fa na ny fiangonana na dia manomboka tsy hitokisan'ny olona tsony io fiangonana io foana ny teo nandritry ny 2 arivo taona
nandritry ny 500 taona naninona no afaka nitaiza ny fiarahamonina mandrakariva izy fa maninona manomboka am'izao antondratsika zao maninona ny manomboka tsy manomboka amy salasala ny olona tsy hoe le nataon'le fiangonana ihany eny mety niova le fiangonana mazava ho azy fa izao lay ultra crépidarianisme zany hoe ilay firesahana tafahoatra loatra ilay filazana le zavatra tsy de mitombona loatra indraindray tsy azo antoka de manimba lay fifampitokisana zany hoe aza miteny ianao raha tsy zavatra farafaratsiny nanaovanao recoupement farafaratsiny nazahoanao antoka fa nazahoanao fomba fijery mitombona na tahaka zany fomba fijery ny Etienne Klein moa zay hitako hoe tsy diso loatra hoe manimba be ny fifampitokisana eto ambonin'ny tany ny teny tafahoatra ny teny tsy voahevitra ny filazana zavatra tsy fantatrao akory nefany resahanao sy teneninao ary ahelinao aza indraindray firesahanao zavatra miainga amina antsoina hoe supposition dia manjary lasa miteraka korotana ao anatin'ny sain'ny olona marina fa mety misy trangaraina roa fa ny trangaraina roa tsy azo anaovana tsokevitra hoentina manabe na hoentina manapa-kevitra hitondra firenena na hitondra fiarahamonina hotsika manao hoe miarava tsikelikely lay fatorana masina mampifamatotra ny fiarahamonina de ny fifankatiavana ny fifampitokisana eto ary avako malala ny mofinaina de mamerina tsika lafin-javatra rona telo ahoana no iverena ny fifampitokisana de voalohany indrindra de zao ny fifampiresahana sy ny fijoroana ho amin'ny toetra mendrika matoa ny loolona ny olon-dehibe zany no asain'ny petera miteny taon'ny petera ho akatoaviny zandry ny taona ny teniny de satria modely izy ny olon-dehibe zany dia tokony ho modely isan'ny ataontsika hoe mampitaraina atsika kehitriny Madagasikara ve de lan'olo-manga sy ny sisa rehetra ka satria zay olo-manga atao modely am'izao andro antsika zao de ravanin'ny Facebook rapitso marina ny olona ingena nanana modely PDP ingeny ny olona modely azo resahana tany amin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo mety azo resahana ny taonjato faharoapolo PDP reo ray aman-dreny tia tanindrazana reo ray aman-dreny tia fianakaviana reo aman-dreny mpiangonana tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo taonjato faharoapolo tena azo resahana tokoa ho modely fa raha miresaka am'izao andro ankehitriny zao tsika de satria ny olona rehetra olombelona ka zay teneninao manao hoe raha anina zao tena mba metimety ny fiainany de raha pitso ihany de ozy ny olona manao hoe ohatry zao iny vokatr'ilay Facebook vokatr'ilay tsy ny Facebook loatra fa vokatr'ilay ultra crépidarianisme afantatro ohatry ny posiko iny fa zao de rava lay hoe tsisy olona azo atao modely tsony tsisy olona azo lay tahaka tsony noho io ataontsika hoe ultra crépidarianisme afantatro iny olona avary ambany vohatra iny olona ohatry zao iny ka tsisy olona tsy azo resahany zany eto ambonin'ny tany tsisy azany na iza na de zay iverinao ho tsara indrindra aza dia mety ho azo resahana daholo momba azy na inona satria nanana ny fahazazana izy nanana ny fiainana izy arak'izany de tsisy olona ho modely tsony zay no ahitsy ny Petera eto manao hoe zao kosa no tokony ho izy dia azaravana reny olona fantatra fa tokony mba ho modely reny rehefa fantatro fa olona apetraky ny fiarahamonina ho modely izy ataovy hoe tsy fantatro olon-dehibe ao anaty fiangonana olon-dehibe ao amin'ny fianakaviana de zao apetrao ho modely izy tsy hoe izy mametraka anao modely fa itsika mihitsy no mametraka azy ho modely ka iny tsika arovana izy reny mba ahafahany teny ny toetra tsara fa rehefa tsy misy olon-dehibe manelanelana itsony de miteraka amin'ny fifamonoana rehefa tsy misy olon-dehibe tsony afaka manelanelana ny fiarahamonina toteny ao anatin'ny fiarahamonina de mifamono tahak'izay mitranga hitatsika izao ndika zany de zao tsy tokony ho ravatsika mihitsy ny satan'ny olon-dehibe tandremana zany tsisy marina fa ny olon-dehibe fantatsika mety manana ny fahalemena izy satria olombelona fa izao inina mihitsy apetraka hoe ny olon-dehibe zao kosa de zao aoka ho ajaitsika rehetra rehefa mba miteny izy aoka hitokisatsika ny teniny rafako malala eto any de taomin'ny Petera ary isika tanora hoe mba ekeo reny olona ekeo ny olon-dehibe ekeo reo zoky ray aman-dreny ekena satria repère maharidalana izy reny mahafantatra ny tantara
efa manisy zavatra ny ainany, efa nisy zavatra zay nozahanytoetra na efa olona efa voazahatoetra de zava-dehibe ny akatoavantsika tanora azy reny. Le teny hoe manaiky eto, le voambolana tena hoe manaiky eto zay voambolana sohatra masina mihitsy a, dia mazava be mihitsy a, upotagete mo no voambolana ampiasainy hoe tena lazaina pahatroana mihitsy manao hoe manaiky oentina upotagete, tena zay mihitsy hoe eo ambany, eo manaiky tarina, manaiky tsy hoe mandefitra fotsiny fa tena manaiky makatò. No zany dia tena zava-dehibe mihitsy lay ny afahan'ny fiarahamonina mitoetra de ny ananana zay hoe fananana ray aman-dreny toteny, fananana ray aman-dreny zay afaka mitaridalana, mampianatra. Ary ny tanora de tomy mihitsy akatohany zany. Tsy hoe fahambanina kory raha toka makatò ray aman-dreny na manaiky ny lehibe ny tanora, fa satria mila repère ny tanora. Mila repère izy, mila maridalana izy, mila toromarika izy mba hivelarany. Ary io efa fomba fiteny mihitsy le manao hoe fomba fiteny sinoa, fomba fiteny sinoa moa fa fomba fiteny arabo izy iny raha tsy diso a. Lay fomba fiteny de ny hoe ny tanora aingam-pandeha fa ny antitra na ny zoky no mahita ny lalana. Mazava ho azy. Ny tanora no aingam-pandeha fa ny zoky no mahita ny lalana. Tsisy heviny mihitsy raha aingam-pandeha no nefa tsy mahita lalana. Ary tsisy heviny koa nefa raha ohatra ka mahita lalana ianao nefa ny tsy afa-mandeha na mahita lalana nefa tsy aingam-pandeha. Fa ny fiarahan'ny tanora sy ny zokiny, ndray aingam-pandeha ary ndray mahita ny lalana, izay no mampandeha ny fiarahamonina. Ary zay no tiany Petera resahany hoe zava-dehibe ny arahan'ny zokiny sy ny zandriny fampitantana. Ny zokiny mahita ny lalakale, ny zandriny aingam-pandeha ka afaka mitondrany hoe atiny andaotsika ifampitantana. Ravako malala zava-dehibe zay tokony iverenan'ny kristianina alalinina ny hoe fifanajany ray aman-dreny sy ny zanaka. Ary ny faharoa zay fanalahitina lay fiverenan'ny fifampitokisana ka mahatonga ny fiarahamonina ho azo iainana amin'ny tsoro-vavolombelona araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fifanetretena. Ny fifanetretena zay ny dikany. Raha miteny Petera hoe samy misikina fanetretena, tsy ny tanora ihany no teneniny eo fa ny olon-dehibe koa. Zany hoe raha ohatra ka manetry tena isika menakavy de afaka mifampiaino. Raha ohatra ka manetry tena ny mpanolo lalana, ny mpananatra, manetry tena teny mananatra ao anatin'ny fanetretena fa tsy latsaka ao anatin'ny hoe fanambaninana fieveran-teny ho zavatra na fieverana ny tena ho mahay zavatra rehetra, fieverana ny tena ho mahafeny zavatra rehetra, de tsy mety manjary tsisy miaino indray ny olona. Fa ao anatin'ny fanetretena. Ary ny tanora koa miaina ao anatin'ny fanetretena, fa tsy ny teny manao hoe efa taloha zany, efa ela be zany, efa lamaody antitra zany. Afaka malala miverina ny fifampitokisana rehefa mahay mifampiaino sy mahay mifanetretena isika. Miverina koa ny fifampitokisana raha toka mahay mifanompo isika. Hoy Petera io, mifanompo zany hoe atsamy manao zay fanompona zay asa mety ho tandrify azy avy. Tsy hoe izaho ihany ny manao fa zany hoe fifamalina. Za zany manao zavatra ho anao, ianao manao zavatra ho aho. Zay zavatra tokony ataoko aminao, zay zavatra tokony ataoko am'izay andraikitra am'izay, zay zavatra andrasana amiko de ataoko, ary zay zavatra andrasana aminao de ataonao, de mipetraka ho azy ny fifampitokisana de azo iainana le fiarahamonina. Afaka malala mampalahelo mantsiny hoe ny anankiray ihany manao, ny ilany ihany manao, ny ilany manompo, manao zay rehetra tokony atao, manao ny zavatra rehetra, ny anankiray kosa tsy manao ninninona fa mety ho manakina fotsiny, nandrandray dia mijetsitra fotsiny sy ny zavatra tahaka zany. Afaka malalo miara-miondrika isika eo anoloan'ny ny zavatra nitranga teto anivon'ny firenena de mifona amin'Andriamanitra, mifona amin'Andriamanitra isika fiangonana, mifona amin'Andriamanitra ny malagasy rehetra satria na inona lazaina tsy akasitrahan'Andriamanitra regny. Na inona zavatra nitranga dia tsy akasitrahan'Andriamanitra ny famoizany ny fandatsahana iny.
no zany dia mifona ho an'ny firenena isika, mifona ho an'izay mety niteraka fitrangan-javatra tahaka reny, kanefa mangataka amin'Andriamanitra koa fiononana sy fahasitranana ho an'ny fiarahamonina zay lalovana zavatra tahaka reny. Reny rahatrapo reny dia tsy rahatrapo sitrana vetivety akory, tsy rahatrapo sitrana vetivety raha ny ampitan-dranomasiny reny dia andefasana psikologa lay tsabona mihitsy le fiarahamonina, misy zavatra be de be atao amina fiarahamonina nandalo alaifisary-tsaina fa rovina no afaka zany traumatisme zany, misy ankizy 5 taona 3 taona 10 taona nanatry maso zavatra tahaka reny dia na inona dia miteraka traumatisme ao anatin'le fiarahamonina reny, dia mila fanasitranana ka tsy ny teny mahery, tsy ny fandatsana, tsy zany ny fanasitranana fa ny vavaka fakatahana amin'Andriamanitra mba ho sitrany reny fiarahamonina reny, mba ho afaka ny rahatrapo ny traumatisme ny vahoaka nanatrika an'ireny zavatra maro samihafa reny, mba tsy ho zatra zavatra tahaka zany ka njary hivadika herisetra, hivadika fankahalana. Avako malala miara-miaiky tsika rehetra fa misy zavatra tsy natao ve de andeha hifona, andeha kosa angataka fiononana sy fampahirezana ho an'ireo havatsika zay azo pahoriana, satria na inona mafy ny fitrangan-javatra tahaka reny de mampionona reny fianakaviany reny sika mivavaka mba hampahirezo ny tompo zay fitiavana reny havatsika ireny, ary ho vangin'Andriamanitra zany tanàna zany mba hiverina ny fihavanana, hiverina ny fifankatiavana, mba ho hita zay tompona andraikitra maro samihafa, satria ny fahitana ny tompona andraikitra etseroa mandray andraikitra koa de mitondra fanasitranana ho an'ny fiarahamonina, mba ho hita hoe inona ny tompona andraikitra, inona aiza ny diso, de fahatsapana ny reny de manjary mahatonga fanasitranana ho an'lay fiarahamonina. De hoentintsika mbavaka zany ravako malala dia maniry faherezana sy fionona ho an'ireo nidonany manjo, maniry faherezana koa ho an'ireo zay tratry ny traumatisme vokatry reny, de maniry faherezana koa ho an'ny tompona andraikitra isa tokony am'izay andray andraikitra, anao ny fanadiadiana, anao ny famakafakana, ampiavana, hanasitrana izeny rahatra rehetra reny, satria tsy azo avela am'izao ny toe-javatra ohatr'ireny fa ilana fandraisana andraikitra, ary dia manana didy am'izany ny fiangonana zay mpampiavana, ny fiangonana zay mpampiombona de manana adidy hitrotro ambavaka ary manana didy raha teo koa ampahery. Hivavaka sika ry havako malala. Tompo misotranao zahay, misotranao no ny amin'ny famindramponao fa Andriamanitra tianay ianao. Hitanao ny zava-mitranga eto anivon'ny firenenay, ny loza, ny fifamonoana, ny fifandratsana, ny teny mahery, rehetsero, ary indraindray aza mivoy fisarahana, mivoy fifandonana. Fantatra tompo fa mafy ny alahelo, fantatra tompo fa mafy ny famoizana aina, de mifona aminao zahay, mifona am'izay rehetra mety ho tsy vita, mamela heloka am'izay rehetra mety ho tsy nentina tao, ny tsirairay nanodidina ny toe-javatra zay nitranga tahaka reny. Mangataka famelan-keloko zay tompo f'Andriamanitra ny fanasitranana ianao, satria fantatra efa tsy akasitrahanao ny fifamonoana. De mangataka zay tompo fiononana feno ho an'ny havanay zay azo pahoriana. Malagasy mpiray tanindrazana izahay, raha-pianarinao no hoe miaraha ory am'izay ory de tona izahay fiangonana Ambotantely, de mitrotro ambavaka reny havanay zay azo pahoriana ireny vokatry ny toe-javatra, ampahirezo izy ireny tompo, de mampahireza koa ny tompona ndraikitra isa tokony tompo, mba omenao fahazavan-tsaina, omenao fahendrena am'izay rehetra mety ho fandaminana tandrify ny tompona ndraikitra tsiraray avy, na ny fikarohana ny marina, na ny fampihavanana, na ny fikarakarana rehetra mba hamerina am'laony ny fiarahamonina indray. Dia jereo tompo ny fiangonanao zay miasa amin'ireny faritra ireny, ampahirezo, tehirizo, hitory ny fifankatiavana sy ny fihavanana trany ao aminao Jesoa. De jereo ny fahoriana sy ny fahantrana malagasy, ampahirezo zay tompo, mba ho sekoly anaranay ny fahamarinana, sekoly anaranay ny finoana, sekoly ivoaranay ao anatin'ny fitiavanamana, ny fahasahiranana zay lalovanay ankehitriny. Tompo, de mametraka ny fiainanay tsiray avy eo ampelantananao zahay,
jereo ny tokantrano tsiraray, hanjaka amin'ny tokantrano tsiraray any ny fifampitokisana, ny fifampona, ny fifanajana. Anjaka eto amin'ny firenena eny ny fifampitokisana, ny fifanajana, ary ahifanitsy, ifanorohevitra izahay, ahifampieno zahay, satria efa nafoinao ho ray tanindrazana eto amin'ity nosy malalana ity. De taio zahay Tompo, hitoetra mandrakariva ao aminao Jesoa. Amen.